izy sao zay izy atrzay ka ho mandrakizay natery am-polony laza amin'ny fafitiavan'ny Kristiny manery ny fanany anatinay ilaza ny fahatsarany mihoatry ny zavatra rehetra mba ialako amin'ny tany mba hisidiny ka rehefa miloko isam-baravarana ny rano zanak'ony dia nisy fanatrehana nidiny ary vo mifafy ny raha dia tsy mila niakatra teniboatra hitokana intsony f'Andriamanitra ny akanidiny efa iny ianao mitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia entiny fanatony fiaramanidiny ny tany tsy hita fa miakely zay le finoana fatokinany amin'ny zavatra tena hainy ho fanehoana ny zavatra tsy hita i Kristy tsangana tamin'ny hery sy voninahitra izy ka niororo ny ely sy ny firongony tao anaty afo mamay profony zany tamin'ny sadraka mesaka apetiny ekontorana fatsomay ary fiadanana no hitan'Andriamanitra tao amin'ny Moïse dia nioditra sosokatra ny ranomasina nalalana ataony avokoa ny zavaboary rehetra satria nandalo ny olo-masina voninahitra ny fieritreretana madio tao am-pony Josefa nahatonga azy tonga tany an-dabo avy amin'ny fahendrena sy fahalalana tamin'ireo zava-tsoa marina sehony tamin'ny fanetretena no nahatonga azy natsapa satria ny oloko marina dia velon'ny finoana zany nampirodana ny mandany Jeriko rehefa nodidinina fotoana i Kristy zany fanambarana miafina ny nampiova-tare amin'ny Moïse Jesosy avy nitokana dia nalaza satria ny fanapahany eo antsorony dia ny fanetretena no mamaritra ny voninahitra ho tonga laza Andriamanitra ny famoronana masinyanao mpanjakianao Andriamanitra ny famoronana mihoatrany Andriamanitra ny famoronana masinyanao mpanjakianao Andriamanitra ny famoronana mihoatrany fakakany anao mihoatrany fakakany